ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanena fa no era-banantsika tratra ity alatsinainy fa efatry ny volana aogositra ity dia manonona ny fahasoavan'i Jesoa amintsika ry havako manaraka izao mofinaina izao na ho an'ny sambatan'olona na ho an'ny isan-tokantrano. Ny salamo fa 650 salamo fa 650 no mofinaina ho antsika ry havako arak'izay nandaharan'ny foiben'ny sampana sekoly alahady azy raha teo. Aminaran'i Jesoa, Andriamanitra no aro sy ery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanàn'Andriamanitra. Fonenana masiny avo indrindra. Andriamanitra ny eo afovoany ka tsy mba mihetsika izy. Andriamanitra no mamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Mitabataba ny fireneny samihafa, mikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feno izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro ny momba antsika. Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo ho antsika. Avidy ireo ny asan'i Jehovah izay mahatonga fara avany aty an-tany. Mampitsahatra ady amin'ny farany tany izy, manapaka ny tsipika sy manitona lefiny izy ary mandoro ny sariety amin'ny afo. Mitsahara ka aoko fantatrareo fa izaho n'Andriamanitra, hisandratra amin'ny fireneny samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Vao andro vitsivitsy aravako malala no nanaitra antsika ny horohon-tany nitranga tany Russie, izay nahatratra 8 tamin'ny fandrafetana mahazatra ny horohon-tany. Dia fantatsika fa tsy mbola nisy horohon-tany mafy tahaka izany tany Russie tao anatin'ny 70 taona. Isan'ny horohon-tany mafy indrindra ary niteraka tsunami tamin'ny toerana maro, tamin'ny faritra ataontsika hoe iny hitantsika Russie, Japon sy ny manodidina rehetra, Hokkaido tany Japon. Izay nanaitra ny olona, nampitebiteby ny olona maro. Tamin'ny taona 2014 moa tsarotsika tsara ihany koa ny tsunami vokatry ny horohon-tany tany Fukushima nahafatesana olona 8,000 sy 1,000, misy ary mbola tsy hita popoka mandraky teny androany. Ary izany sary zany no asehon'ny ity salamo fa 650 ity, tahaka ny hoe misy loza tahaka ny tsunami sanatria, misy loza mitatao, misy loza tonga tahaka n'ireny onjan-dranomasina, tahaka n'ireny horohon-tany reny, dia hoy ny mpanao salamo eto manao hoe Andriamanitra no aro sy ery ho antsika. Ny mpanao salamo dia maneho fa hodidinin-doza mandrakariva ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy loza mitatao mandrakariva, loza mitatao izay tsy voatery loatra vokatry ny fahotana, izay vokatry ny fahotana ao dia efa loza mitatao raha teo, ny fahotana dia efa loza mitatao, fantatsika rehetra zany, fa misy koa ny loza mitatao izay vokatry ny lalànan-javaboary tsotra fotsiny zao. Misy ny loza mitatao vokatry ny lalànan-javaboary, satria nasian'Andriamanitra lalàna ny javaboary, mafana sy mangatsiaka ny andro, ririnina sy lohataona, fahavaratra, misy rivotra ny masina sy isan-karazany, dia mety misy loza mitatao mandrakariva. Ary reny loza mitatao reny dia ambaran'ny mpanao salamo eto hoe, izy manao hoe fiarovana mafy ho antsika, fiarovana mafy ho antsika, aro sy ery ho antsika Andriamanitra. Tsy fantatro raha efa mbatody zany hoe teo amin'ny fiainana ianao na hoe nisy tsapanao ho loza mitatao tahaka izany, tsapanao ho loza izay mety nandeha fiarakodia ve, nandeha fiaramanidina ve, nandeha fiaran-dalamby ve, tsy fahasalamana ve, rivotra ve, orana ve, avandra ve, horohon-tany ve, tsy fantatro, mety efa karazana loza mety ho sendranao.
ka izany natsoanao tamin'izany fotoana zany tamin'izany atehitra nanahoana ny fihetseponao tao anatiny reny sotsika hoe lozana nydidina anao reny mba efa tojo feonao hoe tena tsapanao hoe teo amin'iny fotoana faran'ina na tao anatin'izany loza zany de teo Andriamanitra tao anatin'izany zavatra everinao sarotra zany de tsy nanary Andriamanitra tao anatin'izany tahotra izany de teo Andriamanitra lay mpanao salama amty tononkira zay hitantsika amin'ny salamo fa 4 ty de aseho ny mpanao salamo amin'ny tononkirany fa eo Andriamanitra am'lay miaro ery ho an'ny izay hodidin-doza raha maky ity salamo fa 4 ty ary sika dia manoloana zany mety ho loza izany manoloana zany mety ho fahatsapatsika hoe tsinitsinina isika ao anatreha ny herin'ny ny zavaboary indraindray dia inona no ambaran'ny mpanao salama ho toe-tsaina sy ho toe-po dia hoy ny mpanao salama mety hoe asa tonoana fa manodidina atsika de misy zavatsarotra fa izao zava-manaingina loza amin'ny tatao fa izao ny zavatra voalohany indrindra de izao ny zavatra tao ny mpanao salama ho hitanao de ny herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra inona ny hoe mibanjina ny herin'Andriamanitra banjina ny herin'Andriamanitra isika de resy lahatra fa mety misy loza nge mety misy zavatsarotra nge mety misy zavatra mitatao mihitsy ara amin'ny fiainatsika fa izao ny herin'Andriamanitra ny mpanjinina lehibe lavitra no reny zavatra ireny ny herin'Andriamanitra ary tsy ny loza ny tompony teny farany fa ny herin'Andriamanitra hitatsika ity de mifanakaiky be amin'ny lay Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra hita amin'ny fialan-tsaramaso naraka ny Matthieu Marka mpifarandreny avokoa moa ny synoptika Matthieu Marka Luka samy mitantara azy lay Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra ary dia tahaka zany ity salamo fa 4 ty zay tohiny zany zay salamo fa 4 ty iny Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra nampitsahatra lay loza mitatao tahaka izay mety nahazo ny mpianatra tao anatin'le onja-dranomasina de inona nataon'Andriamanitra inona nataon'i Jesosy de zao nitsangana izy eo afovoany zany loza izany de nitsangana Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra ary zay koa nasehony ty salamo fa 4 ty mitsangan'Andriamanitra tsy mitaredretra Andriamanitra eo anatreha ny loza mitatao de zao mijoro izy maneho fa eo izy de afaka malala izay toe-panahy zay ty ny tompo ananatsika manao hoe tsy ho loza eo akory ny tompony teny farany raha ohatra zany tsika ka mandeha de zao mety ho tsy afaka manao na inona mihitsy raha ohatra ka any miloza foana ny maso satria mibanjina atsika ny tahotra aiza monana bozana zay loza mety hitranga fa nytiny ny tompo ho takatritsika nytiny ny tompo ho tsapanao mba tonga anao tsy alemy eo anatrehan'ny ny loza de zao matoky fa ny tompo mitsangana eo anatrehan'izay mety olana mitsangana eo anatrehan'izay mety ho loza mitatao ny tompo mijoro ary maneho ny herin'ny tompo zay tompo mijoro maneho ny heriny zay ny lafintsahatra faharoa tsy hoe mijoro fotsiny tompo tsy hoe mijoro Andriamanitra fa izao maneho ny herin'ny Andriamanitra hoy ny filazan'ny Matthieu azy hoe tao anatin'ilay tafiotra ny tsokany edy izao hoe miteny Jesosy manao hoe mitsara ary eto dia hoy ny filazan'ny mpanao salama azy manao hoe mikoropaka daholo ny olona rehetra mitabataba mikotrakotsana ny fanjakana fa nanonona ny feon'izy ka niepony tany zany hoe miteny Andriamanitra mampitsahatra rehefa anatin'ny loza de zao tsy hoe mijoro fotsiny izy fa maneho ny heriny izy mampangina ny tabatabany ny loza mitatao Andriamanitra le afaka malala raha mijery sika ny karazana loza mitatao amin'ny fiainatsika be de be nge zany lalovantsika teto ny valanaretina ny lalovana teto amin'izao tontolo zao amin'ny valanaretina ny tsy fandriampahalemana ny vonon'olona mivoaky ny trano tsy fantatra latsony zavatra miandry ndraindray ara misy herisetra ndraindray misy fipoahan-javatra risy ary fa izao ny tiany ny tompo ho takatritsika ny tompo eo mandrakariva ny tompo eo mandrakariva eo akaikinao miaro anao miaro ny mpanompony kampy anao mety teny hoe ty tsy narovan'Andriamanitra ve samby reny pasitera eny olona 8 sy 1 alina voantsona mitany tany Japon tamin'ny 140 sa ireo rava fananana tamin'ny farany teo tamin'ny tany farany teo sa tsy narovan'Andriamanitra ve tsia
tsy zay neritreretintsika tena miaro Andriamanitra amin'ny baiboly de zao miaro Andriamanitra manana ny fomba iarovany an'ireny olona renyrehetra reny Andriamanitra mety misy amin'izy ireny na moa ny ainy mety misy amin'izy ireny na moa hiavana fa zao tsy nanary an'ireny olona ireny Andriamanitra ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny fandravana ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny fandravana marina loatra fa miteny mandininy vavalo hoe avidy ireo ny asan'i Jehovah zay mahatonga faharavana aty amin'ny fahotana inona moa le asan'i Jehovah tonga faharavana mandrava ny fahotana mandrava ny herisetra ny olona fa Andriamanitsika Andriamanitra pahary ao anatin'ny baiboly raha mandrava Andriamanitra tsy ny asan'ny tanany akory ny dravana raha mandrava ny asan'ny tanany Andriamanitra de misy incohérence zany eo amin'Andriamanitra Andriamanitra pahary fa tsy mpandrava fa raha mandrava Andriamanitra dia ny fahotany ny olona tahaka izay nataon'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora ndravan'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora satria nanota lay asan'ny tanan'ny olona zay manimba ny asan'Andriamanitra ny dravan'Andriamanitra no zany dia ny tokony ho tsaintsika de zao io Andriamanitsika io Andriamanitra fitiavana ny mamaiky an'Andriamanitra tsy ny ahita ny faharavan'ny asan'ny tanany fa ny mamaiky an'Andriamanitra de zao ny amonjeny olona hiverina ao aminy sary-piaro aminao Andriamanitra tianao Andriamanitra tia ny asan'ny tanany Andriamanitra nanahirana azy ny tany nanahirana azy ny nahary antsika no zany de zao marary an'Andriamanitra nge isika zay mahatonga ny boky niteny faminaniana Isaia mpaminany faminaniana Osea mpaminany manao hoe oninanao ny foky mafy ny alaheloko anao ary dia mahafainge ny alahelon'Andriamanitra atsika na manota azy sika mafy ny alahelon'Andriamanitra atsika raha tsy zany ve ny zanany no nomeny hamonjy atsika satria tia atsika izy no zany de zao raha ao anatiny loza amin'ny tatao de zao matoky fa ny tompo maneho ny heriny ny tompo mijoro ary maneho ny heriny fa ny fahatelo lehibe zay ataon'Andriamanitra ao anatin'lay loza amin'ny tatao lay zavatsarotra de zao mitaona atsika izy hijery azy mitaona atsika izy hijery azy tsy hibanjina ny loza fa hibanjina n'Andriamanitra zay mahatonga azy miteny avy jereo ny asan'i Jehovah avinareo jereo ny asan'Andriamanitra Jehovah tompony maro ny momba atsika andininy faraika ambiny folo mitaona atsika Andriamanitra hijery an'Andriamanitra la ina moa hoe mijery an'Andriamanitra tsy Andriamanitra hita maso ange fa mijery an'Andriamanitra amin'ny finoana mijery an'Andriamanitra amin'ny finoana ndradray misy olona hiatrika fandidiana misy olona hiatrika tsy fitsaboana misy olona hiatrika fanadinana misy olona hiatrika ataontsika hoe adievitra hiatrika zavatra maro isan-karazany de eo ty salamy ty manome toky anao fa fiarovana mafy anao Andriamanitra any amin'Andriamanitra ny hery de mahatoky azy inona ny fomba hibanjinantsika n'Andriamanitra inona no entintsika mibanjina n'Andriamanitra ny finoana sy ny fahatokiana azy finoana fa maninona finoana fa eo Andriamanitra tsy manary finoana fa eo Andriamanitra azo antsoina amin'ny fotoana rehetra eo Andriamanitra mampitsahatra ny debideby mampitsahatra ny tahotra na inona loza manodidina tsy lehibe noho ny herin'Andriamanitra zay mahatonga hoe rehefa tsangana tamin'ny maty Jesoa de zao rehefa nombona tamin'ny azy fijaliany Jesoa sy nitsangana tamin'ny maty Jesoa de zao niofotrofotra ny tany ary ny fasanaza ny sokatra milaza ny herin'Andriamanitra hoe ny zavaboary ny herin'ny zavaboary tsy lehibe noho ny herin'Andriamanitra ary tsy hery mba hatazona an'Andriamanitra na ny fasanaza ny sokatra hitatsika amin'ny filazantsara zany no zany de zao manome toky atsika mihitsy ny salamy fahenina amby efapolo atsiary hoe lehibe ny herin'Andriamanitra ndray isika ry havako malala manakely ny herin'Andriamanitra amin'ny finoantsika Jesoa efa niteny manao hoe na inona eo anoloanao de matoky fa niteny ary izy hoe za ngefa nanomenareo ny hery rehetra ahafahanareo mandresy ny fahavalo tsy ny loza ny tatao ihany hanitsaka mainka anareo hisotro zava mahafaty anareo momba anareo zany finoana zany tiavako malala de zao finoana tiany tompo ho takaritsika fa lehibe ny herin'Andriamanitra tiavako malala aza misalasalana amin'ny herin'Andriamanitra fa fiarovana mafy antsika Andriamanitra ary azotsika hianteherana amin'izay mety zavatsarotra lalova atsika fa tsy manary atsika am'terinandro meny tompo anao toky menao fa ivakilanao mombana miaro anao tomponao salamo Andriamanitra noaro atsika de matoky fa Jehovah tompony momba
ivavaka sika. Tompo ampsaranao noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay. Teny manome toky fa lehibe ny herinao. Tsisy mahasakana anao rehefa miasa. Indrisy tompo fa zay mibesiasy, zay mibe fisalasalana, ka ny herinay mandrakariva no enkinanay ary trandraina refesinay amin'ny herinay ny herinao. Tompo, matoky anao zahay, matoky ny herinao zahay, na inona herin'ny faharavana, na inona herin'ny ratsy, na inona loza amy tatao, tsinitsinony zany eo anatrehanao, ny fasanaza resinao, maty natsanganao. Ianao nahazo zao rehetra koa dia ataovy miorona ny fononay sy ny fahatokinay anao, aza velanao hisalasala izay tompo, fa ataovy manantena anao, ataovy raiki-pity mandrakariva aminao Andriamanitra, ka mahatoky fa ny Andriamanitra tsy miova ny heriny. De taio ara ty herinandro vaovao zay nomenao anay ty tompo, ataovy herinandro trapany fandresena, esoro ny tahotra sy ny tebiteby ty anatinay, fa omeo anay ny fiadanana, ny fahatonina, ny fifaliana. De afaka miasa sy manompo anao ampifaliana zahay, afaka miasa sy manompo anao ampitiavana izahay, satria matoky ny herinao. Omeo anay ny fahasalamana hery tanjaka, omeo anay ny fo madio hoentinay manompo anao, omeo anay ny fotony hoentinay manompo anao. De taio ny tontolo andronay anio Jesoa, taio ny tokantranonay, namanay, ny fianakavinay, mpiray tanindrazana aminay, taio izy reny Jesoa. Esoro ny tahotra ao anatin'izy reny, vahoaka samy atoky, fa tianao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.